Araka ny fanambara to dia nampahafantariny senity tamin'ny kandida ho filoham-pirenena androany teny amin'ny foibe ny teny alarbi ny endriky ny bileta tokana ofisialy ho ampiasaina mandritra ny fifidianana filoham-pirenena izay heverina ho tanterana amin'ny 7 ny volana jolay ho avy izao. Andeha ho fantarina ato anatin'ity fanadihadiana ity moa ny momba n'izay bileta tokana izay. Ny alan'ny senity ny endriky ny biletin izay mivolavolaina teo aloha noho ny fahamaroan'ny kandida dia mihoatra ny 2 metatra ny halavany ka endrika vaovao toy ity tamin'ny sary ity ny tapahana ary nampahafantarina androany fa ampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Taratasy tokana A3 no ampiasaina ary manana lanja 20 grama. Ahitana fizarana 3 ny taratasy, ny andininy 2 avy sy havanana no misy ny tsanganana 4 avy, ka ny tsanganana voalohany dia ahitana ny laharan'ny kandida 2 hatramin'ny 240. Tsanganana faharoa no misy ny antoko na vondrona nanolotra ny kandida miaraka amin'ny loko famantarana ary fahatelo ny sary sy ny anaran'ny kandida ary ny fahefatra toerana ametrahany mpifidy marika hafantarana ny safidiny. Eo afovoany kosa no misy ny torolalana amin'ny fampiasana ny bileta tokana. Somary mampalahelo mihitsy aloha ny toe-tsaintsika malagasy sasasasa izay mihevitra ny mpiray-tanindrazana amintsika ho faran'izay dondrina sy vendrana sanatria rehefa tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Misy ary ny mihevitra fa tsy ho hain'ny malagasy kilasiana ho bado ireny mihitsy ny anavaka izay tianao fidiana amin'ny alalan'io biletin datsabato tokana io. Fa mahafantatra marobola nge ireny rahalasy anabavintsika everina ho bado ireny isakana amin'ny ahafahany olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny mifantana izay olona tiany ho fidiana ao anatin'ny biletin tokana io. Manana laharana na numero misoratra ao anatin'ny biletin ny kandida tsirairay, manana ny loko sy ny famantarana azy manokana mampiavaka azy amin'ny hafa izy ary hita ao anatin'ny biletin tokana ny sary nareo tsirairay avy. Araka nambarany teo anivon'ny senity dia izy ny fampianarana izay atao amin'ny fampiasana ny biletin tokana ka anisan'ny mandray anjara amin'izany ny ratsamangaiky ny senity, mpanao politika ary ny fiarahamonim-pirenena. Biletin 7 tapitrisany no heverin'ny senity fa atota ary izy ny fiarovana sy ny laharana omena ny biletin tsirairay entina hisorohana ny osoka. Entina hiarovana ny safidy mifidy ihany koa dia misy ny fitaovana vaovao ampiasaina eny amin'ny nivon'ny birao fandatsaham-bato mandritra ny andro fifidianana. Zany feuille de document et de pointage sy maro avao zay voatanitsato le izy. Ny voka-pifidianana zany no atao anatin'izy ity. Valopa izy ity taloha amin'izao fotoana izao dia lasa sac inviolable. Maha inviolable azy dia efa misy seulage ato. Efa misy seulage ato zany. Dia sokafana any amin'ny raom-pifidianana ity dia ampidirinao ireo voka-pifidianana rehetra sy ny atota taratasy mahakasika an'izay dia raha vao idiny dia mandeha ity dia tsy afaka misokatra intsony ka tsy aninivo ny section de recensement matériel de vote eo anivon'ny district zany amin'ny mahasokafana ity ataontsika hoe sac inviolable misy ny voka-pifidianana ity. Ny valorivo sy ihany itsika amin'izy 18 000 euro zany tsy modelity dia mazaraka ny 80 à 100 litres ihany koa izy ity antenantsika menakavy fa ho tafiditra tanteraka ny arivo biletin tokana amin'ity vata mangarahara ity zany. Araka ny fanazavana dia anisan'ny ezaka ataon'ny senity ny ametra tsy hihoatra ny arivo ny sampifidy ao anatin'ny birao fanatanjaham-bato iray. Marihana fa vola ao anatin'ny kitapom-bola amin'ny PASEM izay avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena no ampiasaina hividianana ireo fitaovana rehetra ampiasaina mandritra ny fifidianana.